Raha mijery an'ilay zava-misy eto an-tanàna indray firenena le situation Andriamatoa Raintsoanary. Le raharam-pirenena moa zany zao efa nambarom-benimboeny hoe misavoritaka mba tsy ilazantsika hoe miady hatrano zay olona manana fahefana ao an-tampony ao mifandritaka ny mpitondra. Mbola tsaroana tamin'ny voalohandohan'ny tany ny filohan'ny tetezamita sy ny prime ministre na tonga le fitenenana hoe misy crise institutionnelle niditra antsehatra hatramin'ny parlementaire satria ny 30 May teny Tsimbazaza dia nitaky ny fametrapelan'ny prime ministre ny mpikambana teo anivon'ny CT avy amin'ny vondrona TGV voalaza ny reto farany moa fa hoe tsy manaja ny filoha Rajoelina ny prime ministre dia namalim-bontana ny prime ministre tao aorian'izay ary tezitra koa ka nilaza fa tsy hanatrika ny fivorian'ny ministra intsony. Dia mbola nitoy izany atao hoe fifandritahana eo amin'ny samy mpitondra izany Andriamatoa Raintsoanary satria ny 12 Jona dia noesoriny filohan'ny tetezamita tsy ho mpikambana CST intsony ny olona 13 dia petraka indray ny problema satria ireto 13 noesorina tsy manaiky miala. Le 13 hafa nefa efa nitendrena dia velona ny fifandritahana eo amin'izany sehatra izany ary ny farany moa dia hoe mitsangana ny cellule de crise eo anivon'ny CST ary le cellule de crise dia hoe hanohitra ny filoha Rajoelina. Tantakan'izany ny endrikendriky le zava-misy eo an-tampony fitondranao amin'izao fotoana izao. Anisan'ny nahatonga antsika nilaza izay ny amin'ny hoe mimalemy toerana ao an-tampony ao le fahefana mijoro. Andriamatoa Raintsoanary, inona no mety vahaolana ampilamina izany ady saritaka izany? Misotranao namana Ismail. Tsy ampatsieviko intsony moa ny vaovao voalazanao teo fa ny anankiray voalazan'ny tanàna Iozy tamin'ny 14 Jona no lazaiko milaza tahaka izao. Izany tanàna Iozy tamin'ny 14 Jona izany. Miady tsy mifampitsitsy ny pomba ny filoha Rajoelina sy ny comité ad hoc ao amin'ny CST. Raha namoaka didy nandroaka mpikambana CST 13 ny filoha Rajoelina, ny tanjony dia anilika an'ireo mpikambana CST mikasa anala amin'ny toerany ny generaly Rasolosoa Dorin. Inona ny famakafakana azo atao mikasika ity ady saritaka ao an-tampony fitondrana ity? Antony iray mahatonga an'izao crise izao tsy hijanona namany Ismail dia adiny ireo samy mahay lalàna. Andaniny ireo mahay lalàna mpanompo ny fianakaviam-be raisam-pirenena sy ireo kandida maika hanao fifidianana amin'ny 14 Jolay na ino kidona na ino kiatra. Ankilany ireo mpahay lalàna pomba ny fitondrana. Rehefa manazava lalàna ny andaniny sy ny ankilany dia papango lavy anaty katsaka daholo izay miboaka babany avokoa. Samy mahay mitanisa toko sy andininy amin'ny tsy volana, lalàna, didim-panjakana, sarta, tondrozotra, convention sy ny sisa. Jereo ohatra ny zavanitranga. Raha nanamafy ny lisitra ireo kandida 170 ny CES. Nilaza Andriamatoa Florent Rakotoarso, ministry ny atany sy mpahay lalàna, fa nanapaka ny gouvernemanta fa ahemotra amin'ny 13 Aogositra ny fifidianana filoham-pirenena saika natao tamin'ny 14 Jolay. Ny tsipaka ny teniny ireo mpahay lalàna mpanolo-tsain'ny prime ministre dia nilaza fa tsy andraikitry ny gouvernemanta ny manapaka datim-pifidianana dia tsy nety nanao sonia ny didim-pianjakana mikasika izany ny prime ministre. Misy koa mpahay lalàna hafa milaza hoe afaka manemotra datim-pifidianana ny gouvernemanta aorian'ny filazan'ny CES fa misy antony tsy azo anoarana. Milaza koa ny mpahay lalàna hafa fa tsy anjaran'ny gouvernemanta ny milaza datim-pifidianana satria ny senity miaraka amin'ny firenena mikambana no maefa amin'izany. Raha nanontaniana ny hevitry ny HCC dia nilaza koa izy fa ny senity
miaraka amin'ny firenena mikambana no manam-pahefana anondro ny datim-pifidianana fa tsy ny gouvernemanta. Dia afabaraka tanteraka ny ministry ny atany nanondro ny 13 aogostra. Jereo koa ny fihetsika ireo mpikambana CST 13 niroahan'ny filohan'ny tetezamita. Tsy ala izay hoy izy ireo satria tsy ara-dalàna intsony ny fanapahan-kevitra raisiny filoha Rajoelina izay tokony efa nametra-pialana hoy izy ireo tamin'ny 20 May. Dia nanangana cellule de crise izy ireo ao amin'ny CST iantsony ny olona tsara sitrapo rehetra anoana azy noho izao tsy fanaran-dalàna ataony filohan'ny tetezamita izao araka ny fijeriny. Oka zava sao dia misy andikany vilana indray fa za eto tompoko tsy milaza mihitsy fa ratsy ny fahaizana lalàna sy ny olona manana diplôma ambony amin'izany. Tsy tompoko fa izao no tiako lazaina. Mamono mahafaty ny fanandratana ny lalàna ho sampy satria izany no toetsaina nanana ny fariseo sy ny mpanora-dalàna fahiny. Amin'ny zava-drehetra na ny soa sy ny tsara aza ny fahalalàna onony no mahasoa satria miteraka aretina ary mety hahafaty mihitsy aza raha atao diso tafahoatra loatra. Mahasoa ny mihinan-tsiramamy kanefa raha hohanina be loatra mety hiteraka diabeta. Mahafinaritra ny mihinan-tavon-kena kanefa raha atao diso be loatra miakatra ny toso-dra satria tsentsy ny kolesterol ny lalan-dra ary mety ho vaky azy. Mahasoa ny fanaovana fanatanjahantena kanefa raha atao diso be loatra miteraka arerahana be na surmenage. Mahasoa ny fampiarana lalàna kanefa raha atao diso be loatra manakorontana ny fiainam-pirenena. Ny fampiarana lalàna diso tafahoatra loatra no nahatonga ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ny tsikeran'i Jesosy saika isan'andro no tondroiny ho tsy mpanara-dalàna. Ohatra vitsivitsy no omeko. Hoy ireo, tsy manaja ny sabata ianao Jesosy sy ny mpianatrao. Dia hoy Jesosy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Dia hoy indray izy ireo ndray andro, tsy manaja lalàna ianao Jesosy satria miara-komana amin'ny mpanota sy ny mpamory hetra. Dia navaliny Jesosy hoe, mandeha anaka mianara ny dikany hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsadra. Ndray andro koa nitondra vehivavy vamba izy ireo. Dia hoy izy ireo tamin'i Jesosy, vamba ty vehivavy ty, raha ny lalàna no jerena tokony ho toram-bato izy. Ka inona mba hevitrao satria ianao to milaza amorona lalàna vaovao. Dia hoy Jesosy taminy, izay tsy nanota taminareo no oka hitora-bato azy voalohany sy ny sisa sy ny sisa. Izany tsy midika velively fa nankasitraka ny tsy fanaran-dalàna Jesosy satria izao ny tena nataony tamin'ilay vehivavy vamba. Mandehana, za koa tsy manameloko anao fa amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amin'izao sisa izao aza manota intsony. Farany moa araka ny fantatsika no vonoiny fariseo sy ny mpanora-dalàna Jesosy nahantony tamin'ny hazo fijaliana toy ny jiolà. Izany no anaovako hoe mamono mahafaty ny fanandratana ny lalàna ho sampy. Tsy magaga moa namana Ismaely raha manerinerina ambony lalàna Jesosy amin'ny mahandriamanitra azy. Misy koa nefa olotsotra mahatsapa ny maharatsy ny fanandratana ny lalàna ho sampy dia ny olona mahatakatra ny antony sy ny fototra anaovana ny lalàna. Anankiray amin'ireo andriamatoa Louis de Noroy, mpampianatra lalàna tao amin'ny Institut catholique tany Toulouse. Marina hoy izy fa ny antony lalàna dia fandaminana ny fiarahamonina. Ny lalàna no milaza ny tanjon'ny fiarahamonina. Ny lalàna no manondro ny anjara asan'ny tsirairay. Raha tsy mitandrina nefa ny mpahay lalàna hoy izy, mivadika ho zava-doza ny fampiarana ny lalàna diso tafahoatra loatra. Izany no nantsony hoe excès de juridisme. Raha izany no mitranga hoy izy, tsy mamaha olana intsony ny lalàna fa miteraka olana. Tsy mandamina intsony ny mpahay lalàna fa manakorontana ny fiarahamonina satria manao zavatra tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy.